Mamolitra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka fandarana teo afaka va ianao ny tenako sy izay fiangonana RHEFI Androndrakely amty hariva ity. Miaraba anareo izahay ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra hitoetra ho aminareo. Efa vonona nitondra ny olona zay manompo azy ho am'izany matsy ny Tompoandriamanitra. Zany no antony natonga an'ilay anjely nilaza tamin'ny fotoana natearan'ilay mpamonjy, nilaza zao teny zao ry zareo: ny fiadanana ane hoety ambony tany de ho andreo olona ankasitran'Andriamanitra. Te hitondrana ho am'izany fiadanana izany ny tompo. Zao aza ety ambolohany aho efa milaza sahady aminareo fa tsara ny tompo, mpamindra fo sy mpamela heloka andreo olona zay mitady azy izy. Misy teny zay ao anaty baiboly nataon'Andriamanitra, hoy izy amin'ny Isaia 1:20, avy ary fandahatra isika ho Jehova, na dia taka ny jaky aza ny fahotanareo, de ho fotsy taka ny oram-panala, na dia mangatsakatraka taka sily aza de ho taka volon'ondry fotsy. Zany teny zany de entina milaza sahady fa tsara ny Tompoandriamanitra, tsara amitsika zanak'olombelona izy misaotra azy isika. Fa izao efa isasika sahady ny taona 2024. Zavatra hitako maro amin'ny olona no nahatsapa fiainana mafy sy mangidy tao anatin'izay 5 volana ny diavin'izay. Ohatrany hoe tondasa tsy tsaroana vely izy, enina de efa nahazo tsodrano sy vavaka manokana tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro aza ny maro amin'ny olona tamin'ny fiandohan'ny taona, de tsy mbola niova mihitsy ny momba azy. Ao anaty fiainana mafy sy mangidy hatrany hatrany ny maro amin'ny olona hatramin'izao. Enina dia reo olona niaina tamin'ny fiainana mamy fahiny aza de mahatsapa ihany koa fa miaratsy sy miaratsy ny situationy eo amin'ny lafiny fameloma-tena sy eo amin'ny fiainana ankapobeny. Tsy mitovy tany aloha intsony, zany ny zavatra tsapan'ny olona maro. Misy aza am'ireo olona nanana ny maha izy azy fahiny no efa resy tanteraka ankehitriny. Ny andrasana azy de hoe miamanitra firenena ka tsy afaka mampidi-bola tahaka ny teo aloha intsony ny olona. Tsy zany matsy fa efa nanao zay ho hafa ny any maro amin'ny olona fa tsy tavavoaka mihitsy izy e. Nataony daholo ny ezaka rehetra tahaka ny nataony fahiny teo amin'ny asa fameloma-tena, teo amin'ny fanaovana bizina, fa tsy tavavoaka mihitsy ihany koa izy. Maro amin'ny olona no resy zay no ilazana azy. Vokatry zany misy nefa kivy sy mamoy fo, ary misy azo nefa namoy tena mihitsy noho tsy fahazakany ny fariseny eo amin'ny lafiny ara-piainana. Tsy ho am'izany ane ianareo zay mandray ahy amty hariva ity. Ahita famonjen'Andriamanitra ane ianareo. Anazava aminareo mikasika ny antony mahatonga an'izany aho amty hariva ity, ary anao vavaka ho anareo ihany koa aho mba ho tsapanareo fa misy ny vahaolana ary vahaolana magaga ao amin'Andriamanitra. No zany eno tsara fanazavana ataoko, ary raiso amin'ny fo ny tenin'Andriamanitra ambarako sy ny taridalana omen'ny baiboly anareo. Ivany ny olana eo aminareo, zay ny vaovao mafaly etiko ho anao sy ho anareo mpanaraka zao fandarana izao. Melohan'izay nefa anao vavaka isika. Aorina ny vavaka etiko ny afatra spesial, afatra spesial ho anao famonjena sy ho fanafahana ny olana misy eo aminao. Mahireza tompoko de ivavaka tsika. Misaotra ray eo ny am'izao fahavelomana nomenao anay zao, ary misaotra ny amin'ny afatra androany zay hoety mpanomponao. Izy fiatraika any amin'ny olona ane zo afatra hitako zao, anisan'ny zavatra lehibe ho tsapan'ny olona ane. Izy tavavoaka amin'ny sarotra, tavavoaka amin'le fiainana mangidy, izy mahita fitahina be mihitsy aorinan' ty afatra hitako ity. Ny marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray eo, amen. Eny ary tompoko, araka ny voalazan'ny baiboly efa anatin'ny vaninandro farany isika taranaka ankehitriny, ny tiako ambara am'izany tsy tahaka ny fiainana tany aloha intsony, ny fiainana atrehana. Ary tanteraka le teny nataon'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Timoty 2:8 manao hoe: fa fantatrareo zao faneparany ande isandro mahory. Raha zavana misimisy kokoa zany teny nataon'ny Paoly zany de izao: mialohan'ny amarana an'Andriamanitra anty zao tontolo zao ity, de ho tonga eto ambony tany aloha ny fahoriana sy ny fahaseranana ary ny fahasarotana
amy zavatra rehetra ataony olona. Andalofan'izany avokoa na iza na olona tsotra io, na olona mpitondra firenena io, na firenena mahanitra io, na firenena matanjaka io. Ny fanahy ratsy na ny devoly no ambadiky zany rehetrarehetra zany. Fa saiky tsy azo olona oniny. Ahoana Baiboly? Hoy izy amin'ny Apokalipsy 7:12-12, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Zay voasoratra. Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny. Ataoko fa mazava be zany teny zany. Manana ny heriny sy fahefany ny devoly ary vitany ny mitondra fiainana ratsy eto ambony tany. Tena vitany. Nanomboka tamin'ny fotoana zay nalavo any Adama sy Eva, le olombelona noharian'Andriamanitra voalohany matsy, dia efa nanao ny ataony, nanao ny asa teto ambony tany ry zareo fanahy ratsy. Nitondra olana, nitondra fahaseranana, nitondra korotana, nitondra toetra ratsy teo amin'ny olona ihany koa ry zareo. Tamin'ny andro ny hoazy zao, araka voalazan'ny Baiboly, nanjaka teto ambony tany fiainana maloto, fiainana ratsy, ny fitondratena ratsy. Hoy ny Baiboly tamin'izany, araka ny hita ao amin'ny Genesis 1:9, atao efa ketrikely 1:5. Ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambony tany, ka zay fisainany rehetra avy amin'ny fony, dia ratsy ihany mandry ny andro. Dia efa ketrika indray ny Genesis 1:9, 1:17, vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny hoa, ny farany nofo rehetra efa mby ato anatrehako, satria efa endoza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa andingana azy mba ny tany ao. Fa ny boky Genesis 1:10 indray, tamin'ny andro ny Abrahama, dia mbola nitoy ary nataony devoly ny aratsy hatrany ny fiainan'ny olona teto ambony tany, satria natsanga ny devoly indray ny hevitra vaovao, lehilahy mivady amin'ny lehilahy. Ka natonga ny afo sy solofara nalatsaka Andriamanitra mihitsy teo Sodoma sy Gomora ho famaizana ny olombelona. Zany tantara rehetra voalazan'ny Baiboly zany dia manambara fa ny devoly no fototry ny zavatra ratsy rehetra misy eto ambony tany. Aoko fantaritsika ho ia fa ny devoly no fototry ny zavatra ratsy rehetra misy eto ambony tany. Voalazan'ny bokin'ny Likotiko 4 rahateo fa izy devoly no manapaka sy mifehy an'izao tontolo zao. Ary amin'izao vaninandro misy antsika izao, dia mbola mitohy ny fitondran'ny fanahy ratsy, zavatra ratsy eto ambony tany. Ka izany no antony matoka ny fahoriana, ny fahasahiranana, ny fikorotanana, ny fiainana mandamoka sy ny fiainana maty akaranana iainan'ny olona ankehitriny lasa misy. Ary mafino teo aloha aza ny zavatra ratsy entin'ny devoly eto ambony tany amin'izao vaninandro farana zao, satria efa kely sisa ny androny azony anaovan'ny mission eto ambony tany. Marina fa tsy voasaka ny olona tsotra fotsiny amin'izao zany fiainana mampahory sy ny zavatra ratsy entin'ny devoly zany. Tsy misy masakana zany. Fa ny olona efa an'Andriamanitra kosa, tsy ndreko kely, fa ny olona efa an'Andriamanitra kosa, ny olona efa nandray an'ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy, ny olona tahak'izany ihany tompoko no afaka atohatra sy andresin'ny devoly sy ireo zavatra ratsy efa ataon'ny devoly ankehitriny. Ny olona efa ao amin'ny Jesosy ihany no afaka hivoaka mpandresy amin'izao andro misy antsika izao. Mazava ny teny nambaran'i Jesosy ao amin'ny Jona 4:9-7. Atao vakina ho Jesosy. Zany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Zao tontolo le teny ho Jesosy, aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Amin'izao fahavelomanareo zao no ahitanareo fahoriana ho Jesosy. Nefa matoky ho Jesosy. Izao Jesosy miaraka aminareo efa naresy zao tontolo zao. Ahita fahoriana tokoa ny olona amin'izao vaninandro zao. Tsy misy solavana io, fa na iza dia ahita fahoriana tokoa. Fa saingy ny olona manana Jesosy dia ho ataon'Andriamanitra mivoaka ho mpandresy. Ataon'Andriamanitra mivoaka ho mpandresy izy, satria Jesosy efa ao anatiny dia mametraka hery sy fahefana entina mandresy ny devoly sy ny ekipany. Le Jesosy ao anatsika zany no mametraka hery sy fahefana ato anatsika, normal be, fa afaka ny andresy devoly sy ny ekipansika. Manamafy an'izany teny efa nataon'i Jesosy
tam'ireo fitopolo lahy mpianatra Jesosy. Liko teko fafole de efa sebe folo ho Jesosy. Indro efa nomeko fahefana anitsaka amy anarana sy mainy koa sy andresy ny rehetra nanafavaly anareo ka tsisy ampaninona anareo kory. Saroko ity tantarana fianakaviana raha ity. Fianakaviana tena nahantry sy sairam-pianana mihitsy ry zareo. Zany no hitako tam'zako namangy tao tokantrano. Tonga tao tokantrano tokoa aho tam'zany andro zany. Nitondra komision avy amin'ny havany teto Antananarivo. Tam'zany no nitantarany tamiko ny olana lehibe nahazo azy mianakavy. Tena no tantarany Tsipriana. De hoy izy, zao sisa ny fiafaranay pastera. Zay ny telo leram-pianakaviana. Tsy fantatry ny antony matonga anay resy tako zao. Tena resy zay. Tsy misy mety intsony taka teo aloha ny asa familomana tena olona renim-pianakaviana. Ka rehefa nisaka elaela teo zahay dia natsapa aho fa nisy fanaratsy tafitra tao ohatrany reto fianakaviany reto. Averiko ndra hoe nisy fanaratsy, nisy devoly tafitra tao atokantrano reto fianakaviany reto. Karazana famosaviana no nahazo azy mianakavy. Zay no fahafantarako azy tam'izany. Efa nataony daholo zay azo natao rehetra fa tsy nety tafarina mihitsy ry zareo. Zay ny teniny. No zany notoriko teny ry zareo ary nambarako tam'reto fianakaviany reto ny mampamonjy an Jesosy sy ny vahaolana entina. Nambarako tam'reto fianakaviany reto fa ho am Jesosy no misy fiadanana. Aveo nasiako nandray an Jesosy anko ry zareo. Nitomiko ry zareo mianakavy mba anafinoana fa ho am Jesosy no misy fandresena lehibe ary ho am Jesosy anko no ametran'Andriamanitra, ameren'Andriamanitra amloniny ny fiananareo. Zay ny teniko tam'izy ireo. Mila manana Jesosy ny olona fa tsy hoe Jesosy anivelana ka hoe fantatrao fotsiny fisiny fa Jesosy mila mitoetra ao anatinao, mila monina ao anatinao. Zay mihitsy no nambarako tam'reto fianakaviany reto. Nanaiky ny torohevitro ry zareo tam'izany. Ka dia nataoko ny vavaka sy ny fandroana n'ilay herin'ny fanaratsy nateraka ny famosaviana tao aminy. De raina ny tompo fa herinandro tateorina de nanomboka niova ny fiainan'izy mianakavy. Lasa nety indray le asa famelomatena nataony hatram'izay. Tsy ela akory de tafarina fiainana. Lasa niova ho tsara le fiainana ratsy teo aloha. Tiako amara am'izany de zao. Ny devoly no fotry ny ratsy rehetra misy eto ambony tany. Izy no ambadiky ny fahoriana sy ny fahasarotana. Izy no ambadiky ny olana tsy avahana sy ny fiainana mitotongana. Tak zany ny zava-nisy sy ny seho eo amin'ny fianakaviana iray rehefa ny devoly na ny fanaratsy no tafiditra ka manapaka ao atokantrano. Faharavana sy fampitena, zany no hitany sy iainany. Mitovy am'izany akeo ny zava-nisy sy miseho eo amin'ny firenena iray rehefa ny devoly na ny fanaratsy no mahazovahana. Mahazovahana ry zareo rehefa ny ampahany maro amin'ny vahoaka ao amin'ilay firenena no mbola lavitra an'Andriamanitra. No zany miato antsika rehetra aho mba hiverina amin'Andriamanitra tompoko ka hanapa-kevitra ny olotra fiainanao io ray mantolo ho an Jesosy. Tsy misy vahaolana ho antsika eto ambony tany raha mbola ezaka avy amintsika ihany no anoerantsika zao fahoriana sy fahasarotana misy am'izao vaniny anandro zao. Averiko indray le teny nambarako tery aloha. Tsy misy olombelona maresy ny fahoriana entiny devoly afa-tsy re olona manana Jesosy ihany. Tsy misy. No zany miverena amin'Andriamanitra ianao, miverena amin'Andriamanitra ianareo mianakavy, afan'Andriamanitra mandray an-tanana anareo ary afan'Andriamanitra mamerina amloniny ny momba anareo rehetra. Tianareo ny tompandriamanitra. Iaty andray aloha zany sika ny am'izay tapany voaloha zay. Anaraka hira ray sika. Aorinan' zany toizako ny afatra natao atsika rehetra. Mahireza daholo tompoko. Feranao netuniane ale anao mandeha afo be mandiny aroto fly kilay farandro tsy mavonjy anao volamena ale anao mandeha l'eglize ho ori devoly
sabotsy efa tsisy aferanao netoniany aleanao mandeha afy be mandiny arô tovolahy fakakilay farandro tsy mahavonjy anao disco aleoanao mandeha l'eglize ori devoly sabotsy efa tsisy aferanao netoniany aleanao mandeha afy be mandiny arô dady vavy fakakilay farandro tsy mahavonjy anao ronitrôma aleanao mandeha l'eglize ori devoly sabotsy efa tsisy aferanao netoniany aleanao mandeha afy be mandiny arô dadilay fakakilay farandro tsy mahavonjy anao miskiny aleoanao mandeha l'eglize ori devoly sabotsy efa tsisy aferanao netoniany aleanao mandeha afy be ori devoly sabotsy efa tsisy aferanao netoniany aleanao mandeha afy be eny ary tompoko misaotra teknisany indray sika no zay irana alefa teo zay averiko vakina le teny nataony Paoly apôstôly zay voalaza ao amy Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany o Paoly voko fantatrareo zao faneparany ady isandro mahory arabaky teny ho tonga eto ambony tany ny andro mahory sy ny andro mitondra fahasiranana sy ny fitotongana-piainana ary ny andro mitondra faresena am'izay atao rehetra efa tonga eto ambony tany zany zavatra voalazako zany satria efa anaty vanandro farany isika tanana kankehitriny araky nefa nambarako tiary aloha ny faniaratsy na ny devoly zay fa manapaka ny ty zao tontolo zao ity no fototrany rehetra izany ka na inona zavatra atao na etsika ataony olona entina mana ny olana dia tsy ho afabela amy fahoriana sy ny fahasarotana ary tsy ho afabela amy fitotonganana sy ny fantrana ny olona sy ny firenena enjanakeny zavatra ratsy etiny devoly raha mbola midominy eo amin'ny olona sy ny fianakaviana ary eo firenena iray izy ohatra iray ity ny nazo mponina tao Jeriko ohatra iray ity ny nazo mponina tao Jeriko nisy osina nisy devoly tafitra tao am'le tanàna amataona maro tao anaty fahoriana sy fahasarotana ny mponina tao Jeriko efa nambarako anareo matetiky zany tantara zany toy zao ny fisehony tam'izany tsy navananaka mponina tao Jeriko tsy mety mitoejaza vehivavy na afa-jaza foana ry zareo tao ary raha misy nazo taranaka azy de maty ao anaty fahazazana nateraka amataonany no niaina mponina tao Jeriko anisan'izany ny olana zay ho ambarako aminao zao efa natao daholo zay azo natao rehetra fa tsy niva mihitsy ny olana eny hatramin'ny asa fameloma-tena nataony olona tao azy tsy nisy nety fa nandamoka matekaranany daholo fa ina no ato zany ary nisy inona tao amy tanàna Jeriko raha mpamaky baiboly anao dia mahafantatra tsara ny aton'io problema tao Jeriko io araka tantara voalaza boky Josoa toko faheniny nisy nanosina ny tanàna Jeriko nisy nanosina ny tanàna Jeriko nisy nanosina ny tanàna taorina ny nandravana sy ny nandorana an'izany tanàna zany tamin'ny afo ny osa zay ny olazaina sy nambara tao amy tanàna de le osina mpitondra fahafatesana to zao ny voalaza tam'izany araky ny tao bokyn'ny Josoa toko fahenina dia fenambiropolo areo tsara ie voasoratra e dia nilaza fanozona ny Josoa tam'izany andro zany ka nanao hoe ho voosina inotreny Jehova zay olona mitsangana
manorona ity tanàna Jeriko ity indray. Ny elina matony no saziny anorenany ny fanemaniny, ary ny any faralany no saziny anangana vavahadiny. Nanomboka tamin'io andro io, nanakery nanapaka ny tanàna Jeriko ny osina sy ny fanahy mpitondra fahafatesana. Nanakery hoy aho ary nanapaka tanàna Jeriko le osina mpitondra fahafatesana zay nitolony Josoa tao am'le tanàna. Ka na inona nataon'ny olona sy ny manampaizana ary mitondra tao an-toerana dia tsy nisy na voava olana mihitsy. Tsy voavan'ny olana raha tsy lay osina sy lay fanahy mpitondra fahafatesana mihitsy no miala tao. Mpiany malala, raha sanatrika efa nazy toerana tao aminareo mianakavy ny osina na ny fanaratsy mpitondra fahafatesana, de isy fahafatesana avokoa ny zavatra rehetra ataonareo, marina zany. Tsy misy andeha am'izay lony ny zavatra ataonareo, marina zany. Tsy hoe ianareo ny tsy mahay mitady vola, fa lay osina sy lay fanaratsy mpitondra fahafatesana tafiditra ao aminareo, tafiditra ao tokantrano no manao ny misiony. Saorana moa ny tompoandriamanitra fa rehefa tonga tao Jeriko ny lelan'Andriamanitra tao hoe Elisy, de nandray ny andraikiny izy araka ny fitarainana nataony mponina tao am'izany tanàna zany. Andao fa kitsika ny voasoratra ao ampatsaka 2 toko 2 andimy faha 20 ka hatramin'ny 2 aro tsara voasoratra. To zao vaky ny teny, andimy faha 20 aloha. Aro mponina tao am'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao relay mpanompon'Andriamanitra. Ilo tsara toerana ity tanàna ity tompoko, araka zao hitanao zao, saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavaninanaka. Zay voalaza zay zany ny zavatra tsapam-ponina tao Jeriko, rano ratsy ary ny tany tsy mahavaninanaka. Voarainy Elisy lelan'Andriamanitra tsara ny olana nisy tao Jeriko ka natoka azy nanome vahaolana. Vakiny indray ny 20 sy ny 120. To zao ny vahaolana nomen'ny Elisy. De hoy izy, Elisy no miteny eto, hitondray vilia vaovao ao ka asosira ao anatiny, de neteteny tany aminy zany, ary nivoaka nakany am'lay ny andohan'ny rano izy, de nanepisira tao ka nanao hoe, zao ny lasain'i Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy vavanao nanan-kintsony iseho eto. Taorina zay andraikitra no raisin'ny Elisy izay, de niova ny zavatra rehetra tao an-tanàna. Ny filazan'ny olona azy dia hoe lasa tsara ny rano. Andao fa kitsika ny 20 ka dia tsara ny rano manakandroany araka ny teny nataon'ny Elisy. Ry mpiany malala, dinio ny zava-nisy tao Jeriko sy zay mety ho fiafarany raha ohatra ka tsy nandray ny andraikiny Elisy mpanompon'Andriamanitra. Ny tiako ambara de zao, rehefa nazy toerana eo amin'ny olona na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny firenena iray ny fanay ratsy, de iseho foana ny olana ary olana tsy misy fitsarana no manapaka, ary tsy misy mafaka ny olana entin'ny fanay ratsy afa-tsy ny fiverenany olona amin'Andriamanitra sy ny fandravana zany erin'ny fanay ratsy zany ihany, mba hiala ao am'izay nitobiny. No zany ny vahaolana ho antsika taranaka ankehitriny am'izao andro farany zao de ny fiverenana amin'Andriamanitra, ny finoana Jesosy ho mpamonjy an'ity zao tontolo zao ity, ny fandraisana Jesosy mba onina sy toetra ao anatin'ny fo. Zany ihany no vahaolana tsara indrindra. Zany no antony natokan'i Jesosy naniraka andreo apôstôly sy ireo mpianany mba hilaza amin'ny olona ny am' Jesosy sy famonjena vitany teo ambony azy fijaliana. Ny finoan'ny olona Jesosy sy ny fahafatesana teo ambony azy fijaliana, zay ihany no vahaolana ho an'ny olona rehetra am'izao andro farany izao. Fandikana manaraka de ny fanliana sy ny fanesorana zany fanaratsy zany hiala eo amintsika mpino sy olon'Andriamanitra, zay ihany. Ry mpiany malala, mazava be sady marina be ny teny nataon'ny Paoly apôstôly fa ao am' Jesosy no anomezan'Andriamanitra fandresena ny olona. Ho famaranako ny afatra zany de zao, averiko indray, miverena amin'Andriamanitra ianao, minoa Jesosy ianao, fa izy no mpamonjy, izy no vahaolana ho an'ity zao tontolo zao ity, ary mbola izy ihany no mpamonjy sy vahaolana ho anao manokana zay efa matsapa fa ao anatin'ny fahoriana sy ny fahasarotana, ary efa anatin'ny fiainana mitotongana ny fiainanao.
ome toeranao anatinao Jesosy fa mojy anao ny tompandriamanitra ary alova fiainanao zay ratsy ho lasa fiainana tsara izy omena voninahitra ny tompandriamanitra farany fifaliana lehibe ho anay ny manasanareo mpanaraka zao fandarana izao ho avy amonjy fotoadehibe zay karaha zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely isiky ny Alahady io manana finoana sy fatokiny izahay fa omba anay ny tompo amty taona diavitsika ity mana finoana sy fatokina ihany ko zahay fa ho ataon'Andriamanitra fitaovana amonjenan'ny olona voafatotra izahay efa nahita ny asa lehibe sy mahagaga nataon'Andriamanitra izahay ary mbola manantena trano fa mbola aneo an'izany asa lehibe sy mahagaga izany amin'ny alalan'izao asa izao ny tompandriamanitra ka ho zahay hoe tonga ava mihitsy anareo mamonjy fotoana taonay ny Alahady aza makatakandro intsony baiboly zao no andro mpamonjeny ary zao no andro mpakasitrana ho anao tonga ava tompoko misy fidiriny dimy ny Alahady amin'ny enoro amin'ny valoro amin'ny foloro roa me foloro amin'ny roa ora ka zay mety aminao amin'ny roa ora ireo no vonjenao fanetana manokana ity efa nanomana zavatra tsara ho anao ny tompandriamanitra am'izao taona diavitsika zao efa nanomana zavatra tsara ho anao any an-danitra izy no zany ka tsy ho tapaka mihitsy anao amonjy ny fotoana Alahady fa sy ho anao sy ny ankonanao zany ary fitahinao ho anao melony amaranana ny taona ary noko fa rehefa tena manompo an'Andriamanitra fonao rehetra ianao dia ho efain'Andriamanitra zavatra soa fahasoavana lehibe efa nomaniny ho anao ao an-danitra io tena ho avoaka an'Andriamanitra mpandrisy ianao zay zany ny afatra netiko ho anareo tam'ty androandroany ity anao vavako anareo aho am'izao famaranana izao mino fa hiasa sady ny tompo ho anatin'ny vavaka zay ataoko hiala aminao ny fanampitona fahafatesana ary hosotran'Andriamanitra ihany ko ianao raha marary fa milon'izany ola naraka iray loha zany isika orina nira de ataoko ny vavaka mahereza tolo tompoko eny ary tompo koa de ny voninahitra moa ho an'Andriamanitra irery any da ho antsika rehetra am'izao fotoana zao miaraky vavaka rainay eo misaotra ny amin'ny afatra androany zay nasainao netiko misaotra ny amin'ny programanao de ny amonjy andreo olona zay sendra ny DEVOLY toy ny fahafatesana na sendra ny ozina toy ny fahafatesana mivavaka mba mindra fo amin'ny olona ianao ka amin'ny anarany Jesosy tapako ny fisina osina toy ny fahafatesana tafiditra atao anatin'ny olona na tafiditra atao tokantran'ny olona hoako ivoaka amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy toy ny fahafatesana efa haiko efa hain'ny olona rehetra fa mifotry ny olana zany ary ny olana eto kosa voalako amin'ny anaran'i Jesosy zavatra ratsy netondreo osina netondreo fanaratsy toy ny fahafatesana voalako amin'ny anaran'i Jesosy le voliko tsy eo amin'ny tenan'ny olona tsy eo amin'ny tokantran'ny olona mivoaka ny varavarany tranony olona io lay osina sy le fanaratsy toy ny fahafatesana ary tsofoko ranony olona am'tsorako tenin'ny olona soany ny fiainany am'izao taona diavintsika am'izao taona diavina izao omena voiny anatra ny ianao Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen zay zany tompoko ny afatra ka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra samy
ho tain'Andriamanitra tompoko ao. Halleluja, ianao no antenanay isan'andro, ianao rery any tompo. Hallelujah.